famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao tohiteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany ary anao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity zavatra naseho an'ny tompo tamin'ny fiadanana tao anatin'ny paska za zany mivavaka teto dia nahita anjely anankiroa teto nijory teto dia nielatra ngoza be dia anankiroa to dia ngoza tena ngoza be le izy dia teto nisy olona dia mazava be ny akanjony dia izy fotsy be tsisy maloto mihitsy ny akanjony dia volony katreto dia volony ohatrany tsy mitovy volon'olon rehetra fa ohatry volony le ohatrany rehefa tsiko dia tsy natahotra venao tao anatin'izay nitomany afa amina lahelo dia ozy ny teny hoe nitairyle koraly reny tamin'ile hirahira dia fo ia dia inona no afatra ho ataonao ho an'ny sekoly sabata na manao ao anatin'izay zao zany tenenako an'ny sekoly sabata hoe vava tsara dia vava tsara dia ny famasinana toizy amin'ny fa tsara dia za mahatonga ny an-danitra asio tia tanana mafy zany any olony tompony vonina mihitsy ny ankizy ato amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka satria tia an' jesosy loatra izy ireo zay zany ny ankizy samy izy zany mba miezaka mivavaka dia mahita an' jesosy tovy aminazy ihany koa asiorakoraka be zany famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao tohiteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany ary anao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity